ary tady ay anareo dia ho hitanareo araka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra ary andeha sy hivavaka amiko ianareo dia hiaino anareo aho ary ho tanterahako aminareo miteniko tsara rehetra zany ten'Andriamanitra zany indray no entinay miarabantsika mianakavy a naiza toerana zay andraisanao a izo fandaran'izao na amperinasa ianao a na any amin'ny toerana maro samihafa eo ambony fandriana any amin'ny toerana any ambony fiara dia aoko tanteraka aminao a zany teny fikasana izany ny tenako pasteur André Alvarez miarabanao manokana miarabanao pasteur Tovina Ritrema dia manonona ny fiadanan'ny tompo atsika mpijery ajaina sy piaino ity fandarana ity a na eto Madagasikara na tia ivelan'ny nosy aty ihany koa dia manonona trano zay ny fahasoavan'Andriamanitra ho atsika mianakavy izany ndray vavaka vetrany atsika amin'izao fotoana izao raha eo dia misotranao zay satria dia Andriamanitra mihainy vavaka anay mandrakarivo ianao ary amin'ny fotoana atsonay ianao dia mamaly anay ianao dia manamarina ny teninao milaza manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia voany aho mino zay tompo fa eto ampovoanay ianao amin'izao fotoana izao a na ny mpiaino any atokantrano any na izay eto amin'ity toerana ity dia samy atsapa zany fanatrehanao zany ta io manokana zao fotoana zao a mba hanraisany andray avy aminao ny teninao dia manazava ny lalanay a manazava ny sainay manazava ny fonay a manazava ny fiainanay manokana koa zany teninao zany ane tompo a no anjaka ambeno a anapaka ny fiainanay hotaina manokana ny teninao a hotaina manokana ny fiainona ny teninao androany misaotra Jesosy eo amen. Maka ten'Andriamanitra tsika pasteur somary lavalava kely any ny ten'Andriamanitra vakitsika tamin'ny Eksodosy 30 zany a hatramin'ny 5:10 ka hatramin'ny farany izy io dia mizara chapitre anankiroa moa zany a izy io 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy a ny andoavana ny vola avotra ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe raha maka ny isan'ny zanak'Israely araka ny fandaminana azy ianao dia samy andoha avotry ny avy ho an'i Jehovah ny isan'olona raha lamina izy mba tsisy arety mandringana anjo azy raha lamina izy izao no alohan'izay rehetra voalamina dia atsasaky ny sekely avy araky ny sekely masina gera 20 sy sekely ray eny atsasaky ny sekely ho fanatitra ho an'i Jehovah izy rehetra voalamina hatramin'ny 20 taona no miakatra no andoha mifanatitra ho an'i Jehovah ny manan-karena tsy andoha mihoatra no ny atsasaky ny sekely ary ny malahelo tsy andoha latsaka raha mandoha mifanatitra ho an'i Jehovah izy hanavotra ny ainareo ary andray ny vola avotra amin'ny zanak'Israely ianao ka ataonao amin'ny fanompona mampitramin'ilay fihaonana ary ho fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehovah izany ho avotry ny ainareo. Tapany faharoa ny tavy ny diloilo fanosorana ary ny didikazo manitra ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe manaova tavy varahana hanasana ary eo ka ho varahana koa ny faladiny ary apetrao eo anelelelan'ny tranon'ilay fihaonana sy ny altara izy ka sy ho rano eo anatiny ary eo no anasan'ny Arona sy ny zanany ny tongony aman-tanany raha miditra amin'ny tranon'ilay fihaonana izy dia hisasa amin'ny rano mba tsy hahafaty azy ary raha manakaiky ny altara anao fanompom-pivavahana izy mba tsy handoro ny fanatitra atao amin'ny hafa ho an'i Jehovah dia hanasany tongony aman-tanana izy mba tsy hahafaty azy ary ho lalàna mandrakizay aminy sy ny zanany zany hatramin'ny taranany fara mandimby ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe maka zava-manitra tsara ho anao dia miora mitete 500 sekely sy avozomanitra atsasaky zany dia 50 sy verimanitra 50 ny sikasia 500 araky ny sekely masina ary ny diloilon'ny oliva iranina dia amboary ho diloilo fanosorana masina izany ho zavatra aroaro asan'ny mpangaroaro zava-manitra ho diloilo fanosorana masina izany ary hosora amin'izany ny tranon'ilay fihaonana sy ny fiaran'ny vavolombelona sy ny latabatra mba mifanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan-jiro mba mifanaka momba azy sy ny alitara fandoroana didikazo manitra ary ny alitara fandoroana sy ny fanatitradorana mba mifanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladihany ary masiny ireo mba ho masina indrindra ary ho masina zay rehetra manendry azy ary hosory Arona sy ny zanany ka masina izy mba mpisorona ho ahy ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ity ny diloilo fanosorana masina ho ahy hatramin'ny taranakareo faramandimby aoka tsy hosoran'olo-kafa izany na isy hafa na isy aka tahaka azy araky ny fanaovana azy fa masina izy ka ho masina aminareo
na zovo no mangaro azy tahaka azy ary na zovo manositra azy amin'ny vahiny de fongorana tsy amin'ny fireneny. De ho Jehova tamin'ny Mosesy maka zava-manitra ho anao dia natafa sy sekeleta sy elibena sy lebona madio samy amboarina manokana ireo ary ataovy didika azy manitra izy dia zavatra aroaro araky ny fanaon'ny mpangaroaro zava-manitra dia asiosira izy ary eo ka ho madio sy masina ary torotoroa sasany ho madinika indrindra dia ataovy alohan'ny vavolombelona ao amin'ny tranon'ilay fiaonany zay eonako aminao ho masina indrindra ho anareo zany ary ny amin'ny didika azy manitra zay ataonao dia aza mba misy atao tahaka azy ho an'ny anareo ho masina aminao ho an'i Jehova izany na zovo manao izay tahaka azy ho fanoroana dia ho fongorona tsy ho amin'ny fireneny. Pasteur ia zay indray moa zany nivaky tenitsika tamin'ity androany ty tamin'ny omaly Pasteur Alvarez dia mifampitoy ihany izy niresakatsika mahakasika an'ilay fanatitra maraina dia ny fanatitra riva dia atao ihany koa moa ny resaka ilay hoe didika azo manitra dia nambara tao anatin'izany ny hoe lay fanatitra maraina sy fanatitra riva dia endrika isehon'ilay fanolora-tena eo anatren'Andriamanitra ary lay hoe didika azo manitra dia ozy izy lay apokalipsy 9 sy ny apokalipsy 5 manao hoe ny didika azo mampofona dia vavaka ataon'ny olona masina eo anatren'Andriamanitra ary efa noazavaintsika hoe vivavaka ny olona rehefa tonga eo anatrehan'ny tompo dia mizara roa mazava tsara misy lay fofona manitra fa misy lay fofona fahavetabetana ho an'ny olona anankiray mpanotaka tena ny bebaka marina ny ala tamin'ny faratsiny ary tsy miverina amin'izany fahotana zany tsony rehefa miresaka amin'Andriamanitra dia voadio any rany Jesosy Kristy tompo zany olona zany voasasany rany Jesosy ary raha mivavaka izy dia tsy maintsy azo valim-bavaka Pasteur. Itsakilany koa nefa misy an'ireo mpivavaka zay tonga dia tsenentsika mahitsy hoe pe tsara velatsy zany hoe ny pôzity ivelany dia ohatrany tena mpivavaka be fa ao anatiny eo rombaka sy feno faratsiana feno loto feno fijangajangana sy fitsiritana feno halatra sy vonon'olona ary feno karazana fifohana sy fisotroana zava-mahadomelona feno teny ratsy teny mandainga teny mamitaka rehetra mivoaka mivavany dia ren'olona ireny indray zany lay mitsofoka ny anatin'ny fiangonana ihany izy ka mandray fanasan'ny tompo kanefa dia hitanao hoe mbola tena tsy ao anatin'izay tena fibebahana marina izay. Ny soratra masina moa dia miteny manao hoe avy ary fandahatra sika ho Jehova fa na dia taka ny jaka aza ny fahotanao dia hotsina taka ny ora-panala ary na dia mangatrakatraka taka ny sily aza dia atao taka ny an'ny volon'ondry fotsy zany hoe na eo ary zany toerana misy ny olona zany Pasteur Alvarez dia mbola manao antsoavy lehibe any Andriamanitra hoe orizanako miverena fa tsy mbola manadino anao ary no ny aminao no antony natongavako Jesosy miteny amin'ny alalan'izany teny zany ny tompo ho an'ny olona rehetrarehetra zay miaino an'ity fandarana ity. Raha toka misy olona mandre n'ity fandarana ity Pasteur tena hoe mivavaka izy ary mahatsapa mihitsy hoe tsy mba mahazo valim-bavaka tena ianao nga mameritreretra manao hoe za manam-bola ka honany tsy azo valim-bavaka tsy voatery ny vola ny valim-bavaka fa be dehibe ho an'ny olona manam-bola fa marary eo amin'ny tsinainy ary efa miteny ny dokotera manao ho tapahana tsinainao misy be dehibe ny olona manam-bola lehilahy manam-bola fa mitomany no ny amin'ny ditrany zanany vavy sy ny ditram-badiny be dehibe ny vehivavy manam-bola tsara tarety tsara endrika fa saingy zao ao anatiny eo fa kikisany diabeta any anatin'ny poketrany any tsy elana pilina menamena kely sy maitsomaitso kely zany ny zavatra mitrangy zany Pasteur Alvarez tsy miadana zany feno fahoriny zany karazan'olona ohatran'izany misy amintsika mieritreritra antsika ny tenantsika hoe za olona manana ny maizy ahy izany tsy manaiky ahy kanefa tsy mahita toro mitady toromaso ianao fa tsy mahita toromaso ny kodoro atorinao dia misy karazany akitelo tena misy karazany akitelo ao le malemilemy dia ao le ohatrany mafimafy dia ao le ohatrany misy resoro fa tsy mampahita tory ianao reo ohatrany matory eo ambony vato ianao matory andreo ary tsy mahita tory satria ny toromaso tsy azonao vidinany amin'ny farmasia ny toromaso tsy azo meno mpitsabo anao fa ny toromaso raha te hita toromaso ianao dia ao amin'Andriamanitra ny hitanao toromaso normalina tsara kanefa amin'ny fotoana ianao mbola miezaka manamafy ny fonao dia ho takona aminao ny fahasambarana satria ozy ny teny soratra masina andresantsika teto maly manao hoe
ny olona sambatra raha ny fatsapan'ny mpanao salamo dia sambatra ny olona zay voavela heloka sy voasarina fahotany ary tsy isain'i Jehovah heloka. Zany olona zany no midioka ny fahasambarana pasteur Alvarez. Resaka mosika maly pasteur momba zay vavaka izay dia mitoy any le fandarana eto amin'ity androany ity moa momba zay fanoloran-tena sy vavaka izay ary resaka momba altara sy tempoly ihany izy eto pasteur atovina rivotra marivony momba an'ireo zavatra eo amin'ny altara io moa zany dia misy an'le hoe eto misy zavazava vaovao zao hitantsika eto dia ny amin'ny tavy ny amin'ny dilohin'ny fanosorana ny amin'ny didika manitra hoe ny mpisorona zany rehefa miditra anatin'le tranolay fionana mitondra le rano zanak'ondry zay avovonoana tery amin'ny altara dia anasan'ny tanany eo amin'le tavy fisasana izy aloha vao miditra eo amin'ny tranolay fionana zany amin'ny efitra masina izay ionany amin'Andriamanitra ampiretany jiro sy anaovany an'ilay fisoronana amin'ny toerana io zany. Dia misy zavatra misy fantaniana toy kapetraka amin'ny pasteur moa zany hoe le malitsika ny resaka vavaka dia ty ihany mbola resaka vavaka sy fanoloran-tena ihany. Ono pasteur le vavaka ve le vavaka mitabataba ve no izy sa le vavaka mangina no izy sa le vavaka anakapoana no izy sa misy formule manokana ny vavaka zay ataonao zany. Ianao le mivavaka manokana zany na hoe nampiangonana zay ny toko ambara hoe le mitabataba ve sa le mangina sa misy formule manokana. Ny vavaka aloha zany ny définition ny vavaka dia resaka ifanaovana amin'Andriamanitra. Zany hoe tahaka ny olona anankiroa fampiresaka. Ohatratsika isanao zao eto manao dialogue eto dia raha miteny hoe pasteur Alvarez nefa tsy miteny ianao dia ohatran'ny hafahafa be ihany zany fa za foana no miteny eto ohatrany tsy mety zay. Fa na dia tsy hitany masontsika azy Andriamanitra dia ataovy tahaka ny eo akaikinao izy dia miresaka ako dia miresaka ianao miresaka dia miresaka ianao dikan'izay aloha raha izay zavatra izay aloha zany dia misy teny mivoaka misy teny mivoaka raha izay fanambarako voalohany zay. Zavatra anankiray faharoa koa nefa dia ty ny baiboly dia miteny manao hoe antsoa dia hovaliako ianao ary aneoko zavatra lehibe sy sarim-patarana zay tsy fantatrao. Dikan'izay miantso zay misokatra ny vava dia mikika mihitsy tahaka ny Bartimeo jamba manao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamirafo amiko ny tabataba ny antsoantso tahaka ny olona anankiray latsaka ny anaty kady ka tsy teny mihitsy izy manao hoe tsy fahendrena no mitabataba fa aloha iaretany eto dia mivady miantso anakapo dia tsisy amonjy zany olona zany fa maty ao anaty lavaka lany biby lava ao zany. Dikan'izay zany tena kasitran'Andriamanitra le mitabataba fa i Jesosy Kristy tokoa Jesosy Kristy tompo ihany koa nefa dia niteny manao hoe raha mivavaka ianao dia midira ao amin'ny efitranonao mangingina dia ny rainao zay ao mangingina no mahitanao. Zany misy vanim-potoana za zao ohatra tsy voatery tabataba tsy voatery sokabava ihany koa fa ao amin'ny mangingina ary iny le hoe Andriamanitra mandinika ny volo sy ny fo na mbola tsy milopeo akory izy ianao dia mahafantatra Andriamanitra ny eo am-ponao. Zany hoe samy mety daholo zany le izy pasteur samy mety daholo na le mivavaka amin'ny tabataba na le mivavaka amin'ny mangingina na le mivavaka amin'ny atonontonony fa ny tsara indrindra rehefa ny anatin'ny trano fivavahana any am-piangonana ianao dia le miantsoantso satria zao ny antony pasteur Alvarez zao ny antony mandrakariva ny zavatra mahazatrantsika dia olona anankiray ihany no mivavaka dia nydretrarehetra lasa mpiainy vavaka daholo lasa maka ny toeran'Andriamanitra zany le olona raha mpiainy vavaka daholo hoe olona anankiray no mivavaka dia za zany labzy mijoro be potony jirama mijoro be fotsiny eo dia lasa maka ny toeran'ny tompo miainy vavaka hoe manao zany tony mivavaka ataony zany dia tsy mety zay zavatra zay fa ny atao any am-piangonana hivavaka ny dikany hoe mivavaka za zany mila miresaka amin'Andriamanitra ianao mila miresaka amin'Andriamanitra ary ny mpino kristianina rehetrarehetra tokony mahay mivavaka daholo tokony mahay ndre mandeha tany amin'ny tsy dia ho teny anketo le faritra fa tany amin'ny faritany Fianaratsoa iny dia nisy fitoriana filazantsara lehibe anankiray natao dia rehefa natao io fitoriana filazantsara lehibe io dia nisy ray aman-dreny lehibe anankiray sola aloha efa ray aman-dreny mihitsy mba hoe hivavaka ho amin'ny fanatitra mbola voatsely zany tantara zany hivavaka ho an'io fanatitra io rakitra natao io zany tao anatin'ilay fitoriana filazantsara dia zao ny vavaka nataony atreonao sakafonay Jehovah mpanome ny soa velominao ny tenanay ny sainay atanjako zany ny vavaka nataony pasteur vavaka fanatitra dia avy eo izy mbola tezitra tamin'le pasteur indray manao hoe za ve pasteur tena
asainareo mivavaka tampoko anareo ka tsy malala zany tsy mahay mivavaka pastery nefa ampendraikitra eo a za ony tsy mahay mivavaka fa maninona ny tendreny mivavaka ka problème be zany le izy pasteur hoe le olona raha vao tsy mivavaka tsy ampianarina mivavaka de lasa maka ny toeran'andriamanitra fotsy lasa ampeny mivavaka nefa ianao tsy ho andriamanitra naoviana fa ilaina le mivavaka zay nao maliko an'le fantaninao teo fa iverintsika eto am'lay ino ty izy a lay fanazavana ny tenin'andriamanitra atao anatin'ny baiboly misy zavatra anakiefatra mira zotra tsara eto de voalohany a eo aloha zany lay hoe avitra no ny ainareo izy eo zany de fanavotana ny faharoa le tavy fisasana ny fahatelo le diloily fanosorana ary ny faefatra le didika azomanitra mira zotra foan'ireo a eo amin'ny fanompoana an'andriamanitra ary raha voarainao tsara ty fampianaran'ity ka voarainao ny momba an'ireo zavatra eo androany de misy tantara-miova orenan'ity toriteny ty misy tantara-miova inona moa lay hoe fanavotana resahana eto pasteur alvaresy mba avakiko koa leny pasteur ao amin'ny romanina toko fatelo hoe manomboka amin'ny andininy fatelo amby roapolo raha eo ambany masonao a de mba avakio zay romanina toko fatelo andininy fa romanina toko fatelo andininy fatelo amby roapolo a de ny jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoa vakiko zany le romanina toko fatelo andininy fa telo amby roapolo sy manaraka de vaky toy zao amin'ny anaran'i jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra nefa amarinina maimaipoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'ny kristy jesosy atao inona maimaipoana ony amarinina maimaipoana maimaipoana de eo amin'ilay hoe fanavotana ery ambany ery misy soratra kely inona ny filazana azy eo ery amin'ny soramandry farany ambany kely ery ozy izy manao hoe fanatitra fampionona patezerana zay le filazany azy eo de ao amin'le jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoa jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoa mivaky toy zao amin'ny anaran'i jesosy ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy nohony atsika ihany fa nohony amin'izao tontolo zao koa zay ny zavatra ambarany baiboly am resaka an'le hoe fanavotana de tonga de hoentitsika le izy amin'ny fanazavana ty amin'ny androny fanekena vaovao aty de tsy inona kory le izy fa mbola maneo an' jesosy kristy tompo ihany pasteur alvares satria ohatra hoe nanoty ianao na very ianao natao anatin'ny aiziny ianao na voapangy ianao ary raha ny lalàna jerena rehefa mamono olona ny olona anankiray de maso solomaso nify solonify aina solony aina tonga de maty ary zay mahatonga baiboly ny teny manao hoe fa samy nanota izy rehetra tsisy manana voninahitr'andriamanitra fa afatesana ny tambony ota ka raha ohatra voaka zany ny lalàna lay didim-pitsarana voaka an'le lalàna zany de ny décret tonga de hoe maty ianao fa zao anefany no lay fanavotana nataon'i jesosy kristy tompo de tonga izy pasteur alvares ary tonga ara-potoana tsy tara ny fanavotana nataony fa tonga jesosy kristy tompo ho avitra noho ny fahotantsika de lasa ny solovonatsika jesosy teo ambony azy fijaliana de zay fanavotana nataony zay jereo tsara niny zavatra nataony jesosy teo ambony azy fijaliana pasteur e zao ny teniny teo ambony azy fijaliana raha eo mamelany elony fa tsy fantan'zay nataony tsy fantan'zay ataony fanavotana ane zany raha izaso ianao zao no tokony ho faty teo ambony azy fijaliana satria ny olomeloka zany raha ny lalàna ny olomeloka rehetrarehetra de tokony homboana eo ambony azy fijaliana kanefa jesosy kristy tompo no lasa ny solovonatsika naka ny toerako sy naka ny toeranao nitondra ny ozona nitondra ny fahotako nitondra ny eloko rehetra teo ambony azy fijaliana raha ny filazan'ny mpandika pasteur alvares fa tsy atao anatin'ny baiboly de ny lanjany eo azy fijaliana io a de milanjatra any amin'ny 570 kilao eo zany 750 kilo 750 kilo tonina ray latsaka fefany zany hoe mavesatra zany ary hazo farany tena hazo mafy sy tena sarobidy any amin'ny roapolo kitapo any zany ohatra le somary de nefa tena tsy maintsy noentiny jesosy kristy tompo zany lanja zany azo fijaliana zany zany hoe raha le lanjan'le azo fotsiny zany no asitsika resaka de hoe mitondra ny tsy zaka ny zavatra tsy zakako sy tsy zakanao eo amin'ny fiainanao de efa nentin'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana zany ary ny fahafatesana miatra tamin'i jesosy a io no fahafatesana manala baraka indrindra
satria ny fahotan'ny olombelona ny faratsin'ny olombelona rehetra de nentiny teo ambony azy sy fijaliana avokoa de nitafafambaraka lay zanak'Andriamanitra zay tsy nanota mba haninona ozy izy le tenin'Andriamanitra teo mana hoe mba hanamarina atsika no ny amin'ny fanavotana zay nentiny Jesosy Kristy tompo izy ny solo vavantsika ka tonga avitra noho ny amin'ny fahotantsika fanatitra fampionona patezerana zany hoe Andriamanitra tezitra tamintsika pasteur Alvarez fa rehefa teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy tompo de nionona tamintsika olombelona ny fatezerany ary tadio foana aho fa Jesosy nivavaka teo ambony azo fijaliana manao hoe raha eo raha tao Getsemane izy raha eo raha azo atao de sory amiko ty kapoko ty ary eo koa neny tsy ny sitrapokony atao fa ny anao fa ny valim-bavaka azon'i Jesosy de ny anjely noho ny ran'Andriamanitra pahery azy fa ny mason'Andriamanitra taty amintsika ny fitiavan'Andriamanitra ray manontolo de tato aminahy tato amin'ny pasteur Alvarez tato amin'ty olona mijery an'ity fandaran'ity na de mpanota be atsika fa ny fatezeran'Andriamanitra mirehitra kosa de tao am' Jesosy ka ny hevitry le fanavotana de fanatitra fampionona patezerana zany hoe ny olona ny fatezeran'Andriamanitra rehefa voaompy Jesosy Kristy tompo teo ambony azo fijaliana zay le fipetrakirisy pasteur ka ny olona rehetrarehetra zany zay mandray an'le famonjen'Andriamanitra mino an'ilay rahan Jesosy zay nalatsaka mino an'ilay famonjena nataon'ny zanak'Andriamanitra ho antsika teo ambony azo fijaliana de lasa mitsahatra le fatezeran'Andriamanitra eo aminy tadidio fa raha tsy manolo tena ho an'ny tompontsika de ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jakoba 2:4 manomboka amin'ny 4 ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo fa ny fisakazana am'izao tontolo zao de fahavalon'Andriamanitra ka nizany izy ianao teo sakaizan'izao tontolo zao de fahavalon'Andriamanitra zany hoe tezitra aminao Andriamanitra raha mbola misitaka ka tsy miverina amin'Andriamanitra ianao fa amin'ny fotoana ianao miverina amin'Andriamanitra de manan-kery aminao lay fanavotana ary lay fanavotana nenton'ny tompo de mazava tsara fanavotana ny fanahintsika mba tsy ridiridy mandrak'izay ho any amin'ny fahaberezana eritrereto ane pasteur Alvarez fa Andriamanitra tsy nanomana elo sy ny farihy mirehetra afo ho an'ny olona fa tsy maintsy nisy anefa ny farihy mirehetra afo noho ny fahotan'ny devoly de re olona rehetrarehetra zay te hanaraka ny satana ka ny safidy anaraka ny satana hijangajanga hisotro hiloka hidioka anompo sampy anohitra ny filazantsara de midanadana ho an'izany olona zany ny fahaberezana sy ny elo mandrak'izay ny afo be ozy tsika tahaka an'ilay mpanan-karena anankiray eo amin'ny liko toko 4 rehefa tsy te halala ny filazantsara tsy te halala anaraka an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de tonga any amin'ny afo be izy vonanenina nefa tara loatra le izy ka izao tenin'Andriamanitra toritsika izao zany de karazana barazy anankiray hanakana ny lalan'ny olona tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrak'izay hanakana ny lalan'ny olona tsy ho any amin'ny fahafatesana mandrak'izay fa mafy zany atao hoe hididididry ho any amin'ny fahaverezana zany ianao nefa Jesosy Kristy tompo tonga anavitra anao anakana anao tsy ho any amin'ny elo anakana anao tsy ho any amin'ny fahafatesana anakana anao tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrak'izay io moa safidy zany hoe raha ho any an-danitra ianao maimaim-poana ny famonjena nataon'ny tompo fa ny fanapa-kevitra sy ny fanorantenanao no andehananao ao am' Jesosy Kristy tompo maimaim-poana fa raha ho any amin'ny elo ny olona anankiray dia tsy maintsy mandoha vola de tonga any amin'ny elo satria tadidio tsara fa raha isotro toka ianao ikiky ny vavoninao ary tonga anao amony ny vady aman-janaka ao tsy maintsy mandoha vola ianao fa iny toka sotronao ny tonga anao any amin'ny elo raha mifoka rongony ianao na mifoka sigara ianao mba hatonga ny cancer ao anatin'ny vavoninao tsy maintsy mandoha vola ianao ary de mahafo ny andro iainanao io moa tsika de mampianatra foana manao hoe raha tian'Andriamanitra hifoka rongony no hifoka sigara ny olona anankiray ka hivoaka setroka de nasiana échappement tao amin'ny afaratiko atao de nivoaka tany amin'ny lohanao tany ny échappement de tsy avoaka aty amin'ny vava ohatraohatra zay le izy tsy maintsy mandoha vola tsy maintsy miconsulte anao any amin'ny mpanompo sampy mba andoha vola ho azy de karazana frais entinao any amin'ny elo ihany ko ny fandehananao makany tsy maintsy mandoha vola ianao raha hiditra sambo raha hiaraka amin'ny lelajaka na vehivavy janka anankiray fa frais andehananao any amin'ny elo ihany ko ny kanefa mifanohitra am'zany atao amin'ny tompo maimaim-poana ny fanavotana nataon'ny tompo raha novidiana vola tsy voavidy vola ary de tadidio foana fa za de milaza amitsika fa na de izao tontolo zao aza no namidy mba hividianana anao ny lanitra ray manontolo sy ny tany ray manontolo sy ny arena rehetra ao anatin'ny ranomasina mba hividianana ny rano Kristy tsy navoavidy anao zany fa nomena maimaim-poana nataon'Andriamanitra maimaim-poana zany nomeny Jesosy maimaim-poana ny rano fanavotana antsika
dia avitra isika pasteur Alvarez misokatra ho an'ny olona ny lalam-pamonjena misokatra ho an'ny olona ny lalam-panavotana zaho Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako zany hoe raha ohatra ianao ka anatona an' Jesosy dia misaora an'Andriamanitra za dia misaotra ny tompo fa amin'ny baiboly teny malagasy ty tsy amin'ny teny hébreu na amin'ny teny grika na teny anglisy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay fa malagasy ianao mandreny ty teny ty azo atao tsara ny manonona ny anarana hoe Jesosy ho an'ireny olona be discussion be reny a Jesosy namonjy anao Jesosy nanavitra anao Jesosy Kristy tompo no tianao ary ny anaran'i Jesosy mahavonjy mahavonjy ny anaran'i Jesosy fa aza de hitenenany ratsy ny anaran'i Jesosy ka ozy ianao hoe amin'ny teny grika ihany na amin'ny teny hébreu ihany zao ve anao vao hianatra teny hébreu teny malagasy raha tsy vofianao dia ampianatra dia enao rery sy ny vady aman-janaka ao no mieritreritra no ho any an-danitra zany fa ny olona rehetrarehetra ho very dolidoly karazan'ny olona reny le olona tsy dia ampy fahalalana loatra pasteur dia ny teny grika ny teny hébreu fa diso daholo ny teny anglisy teny frantsay ary dia manao tsinotsino an'le teny malagasy le teny razantsika reny le tena mpanimba ny kolotsaina malagasy pasteur Alvarez mazava zay teninao zay pasteur le hoe hevitry ny fanavotana amin'izao fotoana zao pasteur raha mijereny amin'ny épicerie iny ianao eto Madagasikara eto Antananarivo dia be dia be ny olona mivarotra savony mivarotra savony be dia be ny savony avy any an-dafy vita toerana na dia be dia betsaka tahaka an'izany aza moa no mivarotra savony pasteur tsy dia tsy tonga dia madio automatika avokoa ny olombelona rehetra hoe fa be dia be zany ny mivarotra savony fa dia sorana ny tompo fa dia lasa madio automatika ny olona rehetra fa zay manapa-kevitra ampiasa le savony misasa mandro madioa mbatak'izay dia tahaka zany koa ny famonjena pasteur ny hevitra zay fanavotana natenenina teo zay hoe ny famonjena zay nataon'i Jesosy ny avitra zay nataon'i Jesosy a dia reo olona manapa-kevitra andray an'izany fanavotana izany reo olona manapa-kevitra andray an'izany famonjena izany a no afaka migioka ny tsirony sy ny amaminy sy ny fahasoavana zay azo avy amin'izay famonjena nataon'i Jesosy Kristy tompo zay fa mazava zay hevitra zay pasteur fa mba ho azavako ihany koa pasteur ny famaritana définition ny atao hoe fanavotana natao fanavotana dia zao raha ny baiboly no jerevantsika définition zany dia hoe ny zavatra anankiray efa namidy dia efa novidin'olona le izy dia rehefa avy eo nefa misy olona indray a te hividy an'iny zavatra efa namidy iny hoe aloha tsy amidy indray fa averina any amin'ny tompony zavatra novidinareo iny zay no atao hoe fanavotana ina moa natonga antsika ho fanavotana isika pasteur dia efa namidy ho andevon'ny ota namidy teo ambanin'ny fahefan'ny devoly vokatry ny fahotana zay nataon'ny Adama sy Eva vokatry ny fandikana ny tenin'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra zay vakintsika teo hoe fa saika efa nanota avokoa izy rehetra ka tsisy manana voninahitr'Andriamanitra eo aminy zany hoe fotoana zany tsika nanota mbola tsy nalalina mbola tsy nandray ny fanavotana dia zao namidy teo am-pelantanan'ny devoly tsika zao volazany tenin'Andriamanitra pasteur na boky Isaiana hoe tsy volafotsy na volamena no nivarotana anareo no zany tsy volafotsy na volamena ihany koa no ividianana anareo sika dia nivarotena tamin'ny alalan'ireo razambe tsika teo pasteur nivarotena tamin'ny devoly tsika no mifandikana ny tenin'Andriamanitra dia lasa nandova fahafatesana fa tonga kosa Jesosy Kristy tompo zay nividy atsika indray tena ampelantanan'ny devoly ary tsy volamena na volafotsy ny ividianana atsika fa araka ny voalazanao teo pasteur ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nalatsa ny ratsy manatsiny a raha marina raha mbola velona hatramin'izao iny no narotsaky ny tompo no nividianana atsika raha soan'i Kristy Jesosy olom-bo vidy lafotsika ozy ny tenin'Andriamanitra ary ny raha Jesosy ny nividianana atsika ka rehefa voavidy ianareo no fanao afahana dia aza manaiky andevony ota ntsony ozy ny boky ny Galatiana ka ny nanavotana atsika pasteur za zao dia nandray fanavotana tsy dia hoe hiainako amin'ny zay tiako anaovana azy pasteur ka hiverina amin'ny fahotana indray fa ny antony nanavotan'ny tompo ana dia higioka ny fahasoavany andeha araka ny lalàny andeha araka ny fitsipiny pasteur tena marina zay pasteur Alvarez ary zay manota moa dia andeviny ny ota kanefa rehefa manaiky ny olona dia tsy maintsy afaka foana tadidio foana pasteur Alvarez fa nalatsaka aza ny rano Jesosy Kristy tompo tsy ny olona rehetra kory no mandray an'izay fanavotana zay fa ny olona manana fanapahan-kevitra zay ihany ny olona afaka andray an'izay fanavotana zay zay ho any mahatonga antsika hoe tsy mitovy amin'ny gorille tsika tsy mitovy amin'ny ompontsika tsy mitovy amin'ny biby tsika fa tsika manana volonté manana safidy manana choix ianao eo aminao hoe ataoko ty sa tsy ataoko
fanapakevitra ny manompo an'andriamanitra fanapakevitra ny mahita fiainana fanapakevitra koa ny makany amin'ny fahaverezana fanapakevitra no hoany amin'ny elo i Mosesy de niteny teo anoloany zanak'Israely manao hoe ataoko eo anoloanareo izy ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny fanozonana fa misafidiana ny fiainana mba ho velona ianareo misafidiana zany hoe tsy akanery zany io fa ny fanambarana tsy maintsy mandeha fanjaran'ny olona foana misafidy lay zanakadala rehefa tonga saina tsy nitereniny ray aman-dreniny izy nanala elo aza ny ray aman-dreniny fa izy mitonga saina ka niteny manao hoe iainga de hody any amin'ny raiko ny ray aman-dreniny tsy niteny manao hoe mody fa izy mitapa-kevitra hoe iainga amin'izay a ka safidy io raha lasa nabavy malala fa mandeha foana ny fampianarana zay le amin'ny akasika le fanavotana mbola misy ankitelo reto le fantanina kely pasteur alohan'ny anankitelo hoe manititika saiko momba zay fanavotana zay le fanapa-kevitra zay misy amitsika misy ao pasteur olona vao mety mbola tsy kristianina mihitsy izy nefa kristiana fa mbola tsy nanao dingana landalina kokoa tamin'ny fanomponan'ny tompo a de inona zany pasteur le atao hoe mandray an Jesosy tompo tsy mpamonjy ny fiainana ahonina atao inona dikan'izay ny zavatra ataontsika eto a manentana an'iretoolona reto de mampianatra zay tokony ho ampianarina fa ny fanavotana natao an'ny olona rehetra pasteur ary rehefa mandre ianao de manatona fiangonana manatona ny fiangonana raha tsy hitanao zay fiangonana ozy ianao hoe tsy hitanao zay ho ale de afaka makatenao raha tsy azoazonao ny fiangonana zany raha mandany makany fiangonana zokony manatona mopera manatona pasteur manatona presbytera raha tsy mety aminao ndray le fiangonana zokony manatona fiangonana zandriny ny be dehibe ny fiangonana zandry misy 570 de zay tianao am'ireo a no atononao de ampianarina le hoe mandray an Jesosy Kristy tompo fa zavatra ngezabe fotsiny aloha de hoe avitra le olona pasteur Alvarez ohatra le zanakadala ndresako teo e le zanakadala ny atao tokantranony ray aman-dreny no nisitaka de araka le fanazavana nentinao teo rehefa tapa-kevitra izy iverinao amin'ny rainy de ao amin'ny rainy mitoy ny tantara ao no mandray lesona izy hoe inona ndray le fanavotana fa tonga de nasiny rainy tomboka seho sy operatra izy aloha de vonono zanak'ondro de ndo ifaly sy ny sisa de avitra mbotaka ny zanaka rehetra ihany izy avy eo ohatr'zay le izy de amaranantsika azy a ity le hoe ny tavy sy ny dilo fanosorana ary ny didika azo manitra ina moa le tavy efa nyresantsika teo le tavy a da araka ny vaky teny teo fa tavy fisasana izy io zany hoe ny mpisorona zany rehefa hiditra ao anatina tempolo na ao ny tabernakla na ao amin'ny retranona fiona de tsy maintsy manasa tanana aloha tsy maintsy midio aloha zany mandro mihitsy misasa de ny hevitry le izy a dia ozy ny teny soratra masina mbabakeo koe le ny pasteur Alvarez ny Efesianina toko fahadimy andininy fahenina amby roapolo e Efesianina toko fahadimy a andininy fahenina amby roapolo a de ovakitsika le teny hoe inona no hevitry lay hoe tavy fisasana na ilay rano mihitsy zany a ny tena marina kokoa zany dimy andininy fahenina amby roapolo fakina amin'ny anaran'i Jesosy a mivaky toy izao manao hoe mba amasina azy amin'ny anadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny zay lay hevitry lay rano eto zany a le tavy fisasana de tsy inona akory fa ny tenin'Andriamanitra pasteur Alvarez ozy izy any Ezekela toko fahenina amby telopolo any manao hoe ary ho fafazako rano madio ianareo de adio tsy inona akory ny tenin'ny soratra masina manambaran'izay fa manambarany amin'ny sitrapon'Andriamanitra manambarany amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny olona mitsofoka ao anaty taberna kely na ao anatin'ny tranonay fiona na ao anatin'ny tempoly na ianao milaza ny tenanao fa tranon'Andriamanitra io tempolon'Andriamanitra io de mazava ho azy fa olona pakatoa ny tenin'Andriamanitra olona pakatoa ny sitrapon'Andriamanitra tsy miady varotra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa hoe inona ny tenin'Andriamanitra raha zay ny teninao tompo de akatoa zay le zay pasteur zany hoe tena tokony ho feno tenin'Andriamanitra mandrakarivotsika de ny faharoa teo izy hoe le diloilo fansorana ilay diloilo fansorana raha ataotsika teny mahitsy efa nazavantsika teto maly izay hoe hoy Davida manao hoe manositra diloilo ny lohako miloko ianao ny kapokako feno de feno le diloilo de manambara ny fanan'Andriamanitra manositra olona anankiray atao anatin'ny soratra masinato ny olona anankiray natokana ho mpanjaka na natokana ho mpaminany ohatra na natokana amina toerana anankiray sarobidy de nosorana ary ny endriky ny fansorana de diloilo no araraka de miaraka amin'iny le diloilo araraka iny de midina ao anatin'ilay olona le fahefana ara-panahy tadidio fa i Davida de nijanona ho Davida tsotra ho simple fotsiny raha to ka tsy voaositra ho mpanjaka izy fa no lay ositra nidina tao aminy na nanentsika azy Saoly
dia tsy naindratra aminy ny fahakalana sy ny zavatra nataony saoly satria lay ositra tao amin'ny tao dia nanan-kery foana jereo tsara ireo mpanompon'andriamanitra ozy andriamanitra mantsy ny mosesy osory josoa andimby ianao tanora kely josoa tamin'io misy olo efa antom-panahy be teo fa no lay ositra tao a mosesy ka nanositra ny josoa izy dia izao lasa toteny josoa zany hoe lay ositra zany eto pasteur le dilily fanosorana dia manambara endrika pouvoir ny mpanompon'andriamanitra anankiray vo ositra dia lasa manana pouvoir lasa manana fahefana josoa tao orinana nysorana azy dia lalana fahefana ozy andriamanitra mantseny elipa aminany rehefa nangataka no faty elipa aminany ho faty ary ianao ozy fa izao osory elisa zanaky safata andimby ianao dia nosorany elisa dia elisa koa tonga dia fetsy be koa tsy saraka aminao raha tsy azoko ny anjarandroa amin'ny fananao dia jereo tsarany raha mandinika ny baiboly ianao fa avroeny ny fahagagana nataony elisa no nataony eli tamin'izany vanim-potoana zany ary tsika dia milaza manao hoe ny fahagagana farany indrindra ngezabe nataony eli io ny fahagagana voalohany indrindra nataony elisa dia nanokatra ny jordanna zany manam-povo zany fa ny olom-ba ositra dia manana pouvoir pasteur alvarès ka ity le hoe dilily fanosorany ty dia manambara fa ny taranaky arona ny taranaky ny mpisorona dia be fahasoavana ary be ositra be manana tombony manokana ny olombelona rehetra ho anao mpanompon'andriamanitra atao anatin'ny tokantrano ato ianao zay manaraka n'ity fandaranyity raha tianao ny havaka amin'ny olona rehetrarehetra tianao ny anana fahefana ara-panahy anapotika ny asan'ny devoly andravany herin'ny maizina hibaky ny fahasoavana sy ny fitahin'andriamanitra tonga amin'ny fiainanao dia izao ity le zavatra nambara ato amin'ity le hoe dilily fanosorana ity dia natao anao zany so dia misy tsindrim-pikoely mahakasika an'izay dilily fanosorana zay pasteur alvarès mazava dia mazava zay satria araky ny teninao teo pasteur dia manambara ny fanahy masina zay manositra an'le olona mitondra le fahefana ao anatin'le olona zay dilily fanosorana zay to fahampidiampy se pasteur ya ny farany moa zany dia le ditika azo manitra io le fandresantsika tamin'ny lesona farany teo dia manambaran'le resaka vavaka foana le izy zany hoe rehefa avitra le olona zany dia voasasany amin'ny tenin'andriamanitra le olona dia mandray ny fanahy masina sy lay ositra le olona dia ny farany miainao anatina fiainam-bavaka amin'izay le olona pasteur alvarès tsy manan-kery reo zavatra taloha rehetrarehetra eo zay matoko na miteny hoe misy filarana io tsy manan-kery reo zavatra rehetrarehetra eo raha tsy manana fiainam-bavaka ianao zay le izy ozy ny mpanompon'andriamanitra anankiray tao hoe biligrama sy beninina dia nanana zao fahatsapana zao ny zavatra lehibe voalohany indrindra ozy ilain'ny mpanompon'andriamanitra dia ny vavaka ny faharoa zay tena goavana indrindra dia ny vavaka ary ny fahatelo tena ngeza indrindra dia ny vavaka zany hoe raha tianao ny andeha lavitra raha tianao ny ahita ny voninahitr'andriamanitra raha tianao ny ho tafaresaka amin'andriamanitra tsy akijanona dia ny vavaka foana ao anatina vavaka satria rehefa mivavaka ianao dia linany amin'ny tenin'andriamanitra rehefa mivavaka ianao dia be ositra ianao rehefa mivavaka ianao dia tsaronao foana lay avitra fanavotana zay nataony jesosy kristy tompo dia ozy izy eo amin'ny andinin'ny farany tena farany pasteur eo amin'ny andininy fasivy amby roapolo vakeo kely aneny andininy fasivy amby roapolo sy telopolo masino ireo mba ho masina indrindra ary ho masina zay rehetra manindry azy ary hosory arona sy ny zanany ka masino izy mba ho mpisorona ho ny andiny faharoa amby telopolo andiny faharoa amby telopolo aoka tsy hosoran'olokafo zany na isy akatahaky izany araky ny fanaovana azy fa masina izy ka ho masina aminareo ny feindreo rehetrarehetra reo dia fahamasinana ozy andriamanitra manao hoe aoko masina ho ay anareo satria masina zany jehovaandriamanitra reo ny fomba fitehirizana fahasoavana pasteur alvarès dia tafiditra ao anatin'izay ny fahamasinana tadio tsara fa ny olo-pahasoavana anankiray raha vao tsy gardeny le fahamasinana dia votsitra eo ampelantanana zay fahasoavana zay miongotra io fahasoavana io ary zay na voan'ny saoly mpanjaka ny findrany amin'ny davida le fahasoavan'andriamanitra tao anatiny satria ny antony tsy voazona le fahamasinana ary zay tsy manam-pahamasinana tsy hitany tompo lay toetra an'andriamanitra zay nanavitra atsika dia toetra masina ka rehefa andriamanitra no mitoetra ao anatsika dia miainao anatin'ny fahamasinana ho azy tsika tsy asina discussion be mihitsy le hoe fahamasinana hoe inona moa zany le masina fa le toetra an'andriamanitra fotsiny dia alohan'le andehananao hivavaka dia mijere fitaratra hoe mety amin'andriamanitra ve zao paosiko zao na zao fihetsika zao na zao fomba fiteniko zao tena fomba an'andriamanitra ve zany tena le imagen'andriamanitra le miendrika andriamanitra mihitsy ve za zao dia raha mety aminao dia ataovy le izy fa raha ny izy zany pasteur dia hoe rehefa voavontsy ny olona anankiray na avitra ny olona anankiray dia voasasan'ny tenin'andriamanitra nandray ny fanahy masina mahery mivavaka
mitoetra ao anatin'ny fahamasinana dia manomboka eo amin'izay le hoe valim-bavaka non stop unlimited blessing ozy ny teny anglisy zany hoe fitahiana tsy akijanona tsy akitsahatra mihitsy zany tena mitoy lasa miaina ao anatina fahasoavan'andriamanitra isan'andro isan'andro ianao rehefa tanteraka aminao reo zavatra eo mino aho fa raha inatsika atao anatin'ny tokatrano anaty miaina amin'izany tenin'andriamanitra toriana sy ambary zany miteny pasteur Alvarez fa tsisy mpivavaka mijaly tsony tsisy mpivavaka be taraina tsony tsisy mpivavaka osaosy zany tsony fa mahery daholo satria ny fanavotana nataon'ny tompo tadio nanavitra ny fanahintsika izy fa navotany ko ny sainao navotany ko ny ara-nofinao hatrany anatin'ny poketranao navotan'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ary ny zavatra rehetrarehetra ozy ny bokon'ny Romana toko valo manao hoe tsy omeny atsika miaraka maimaim-pona avokoa va ny zavatra rehetra tena maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetrarehetra tao arinany fanavotana zay nataon'ny tompo sambatritsika pasteur sambatry loha tanataon'ny tokatrano ato reto mety miteny angamby ianao mana hoe ho avy zao ny fifidianana izany anavitra ny firenetsika amin'ty firenetsika larana fahadimy mahantra indrindra avy any amin'ny rambony manera-tany ity za dia milaza aminao anisan'ny olona sambatra ianao randroany ianao manapa-kevitra andray an' Jesosy Kristy hiala amin'ny fahotanao io tia navitra anao Andriamanitra tia navitra anao Jesosy miverena fa tsy mbola taritsika ianao mpisotro toka be ianao mpamony vady io ianao vehivavy mitady anamboatra ny valizy nao io dia mody any amin'ny ray aman-dreninao raha pitso za miteny aminao aza mbola mitsoka aloha fa togava mivavaka any am'izay toerana azahoanao aina any am'izay toerana hitanao fa misy an'Andriamanitra misy ko mantsy ny toerana tsy misy an'Andriamanitra pasteur misy fiangonana tsy misy an'Andriamanitra fa any am'izay toerana azonao antoka fa misy an'Andriamanitra misy an' Jesosy dia any mandeha fa ho hitanao ny heriny sy ny voninahiny mamarantsika pasteur Alvarez maraparantsika pasteur le nambarana teo misy an'le hoe any amin'ny fanavotana tafisasana ny dililo fanosorana ary ny didikazomanitra izay dingana ara-panahy zay moa rehefa tanterahanao dia zay nao teo mandroso ara-panahy pasteur zany araka nambaranao teo zay zay fandrosona ara-panahy sy ny dingana ara-panahy zay ataonao zay kosa nefa dia manam-pahavalo pasteur ary manamarina le fanazavana tamin'ny voalohany hoe fanapa-kevitra no ilain'Andriamanitra satria ny sakatsakana ny fanenjehana ny devoly dia tsy anaiky moramora hoe efa teo ampelantanana ianao dia votsy reo ampelantanana ianao ka amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra niditra tamin'izay fanavotana zay pasteur dia zao mitsangana fahavalon'ny devoly ianao lasa fahavalon'ny satana ianao lasa manam-pahavalo ianao ka arakaraka ny dingana ataonao dia mety misy sedra mety misy olana fa araky ny fanazavana tao dia zao ny fanapa-kevitra tsara indrindra dia zao ny miroso an-trano ninina ady zay lalovanao am'izao fotoana zao ninina sedra zay lalovanao am'izao fotoana zao manaraka an'ity fandarantika fa ianao mety mandalo ady mety mandalo olana amin'ny tokantrano amin'ny fiainanao manokana nefa ianao mangetaheta ara-panahy ozy ianao arakaraka ny anaovako dingana ty ohatra ny mandalo ady zany mihitsy ny fahavalo dia isakana anao mandrakariva ny obstacle mety izy foana fa zao andao iroso foana andao androso foana andao anao dingana foana fa ny voninahitr'Andriamanitra dia marina le tenin'Andriamanitra milaza mana hoe zay manome voninahitra no omeko voninahitra ary ozy ny tenin'Andriamanitra hoe za tsy afoina andao anao mihitsy matoky fa za efa naresy izao tontolo izao ka hivavaka tsika pasteur am'izao fotoana zao isotra ny tompo am'izay fandarana izay da ary tompo raha io sotranao zay ny amin'ny fampianaranao indray androany amin'ny fanavotana avitra misy ny avitra noho ny fahotana zay nataonao tompo ny fanavotana zay nataonao tao amin'ny azo fijaliana mahatonga anay ho tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana tany amin'ny maizina ho amin'ny mazava tany amin'ny oloko azo fahiny no tonga firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ary dia nampianatra ny amin'ny tavy ny amin'ny dililo fanosorana ny amin'ny didikazo manitra ianao dia dingana ara-panahy fandrosoana ara-panahy ko mangataka izay tompo mangataka manokana ny tenako ho andreto rahalasy anabavy zay manaraka an'izao fandarana zao aoka ny fahasoavanao ny herinao irotsaka manokana amin'ny alalan'izao fandarana zao ary reto rahalasy anabavy reto dia azo hery afaka anao dingana afaka androso ka ndray an'izany fahasoavana zany dia anana fiainam-panahy manokana isy dililo fanosorana isy ny herin'ny fanahy masina irotsaka ny tenin'Andriamanitra dia hitoetra betsaka ao anatinay ary ho velona ao anatinay dia olo-mibavaka ho mahery mivavaka ho tia mivavaka tay manokana tompo ny fiainany tsararay avy misaotra Jesosy eo amen iany tompoko dia mifarany eo ny fandarantsika tamin'ity androany ity misoratra eo amin'ny fahitalavitra foana moa zany ny numéro ny téléphone izay ahafahanao mandefa kisoratsoratra na SMS
afanao mangatabavaka na mijoro vavolombelona ihany ko voarainay foana ireny SMS alefanao reny a ny fijoroana vavolombelona alefanao reny a ary dia misy amintsika koa moa zany tahin'Andriamanitra dia mandefa vola mihitsy aza mandefa vola noho ny fahasoavan'Andriamanitra andraisinao dia voaray daholy a reny rehetrarehetra eny zany a pasteur Alvarez ho tahin'Andriamanitra tsika tompoko tahin'Andriamanitra tompoko